miaravantsika tsirairay ary nahatratra an'izao fotoana manokana dia ny herinandro fiara-mivavaka ho an'ny vehivavy kanefa natao kosa andraisan'ny ankonana rehetra fitahiana izao mizotra ho amin'ny mandrakizay izay ny raha antsika ao anatin'ity herinandro ity ka hanasana ny tsirairay avy mba tsy hisy ho diso anjara satria dia isika rehetra mihitsy ny ara hizotra ho any amin'izany mandrakizay izany. Amin'ity andro voalohany ity isika dia hiara hijery lohateny anankiray manao hoe miaina amin'ny fomba fijery mibanjina ny mandrakizay ka mba ahafahantsika miroso amin'izany ary dia andao hiaraka hivavaka hangataka ny fitarian'ny fanahy masina. Andriamanitra rainay saoranay ianao ny tahianao anay ka nahatraranay izao herinandro feno fitahiana izay hizonanay ho amin'ny mandrakizay izao. Irinay ary raha ny fanahinao masina indray no hitarika anay amin'ity andro voalohany ity ka haray ny hery avy aminao ary hibanjina hizotra ho amin'ny mandrakizay tokoa ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Kristy nanaovanay ny vavaka. Amen. Miaina amin'ny fomba fijery mibanjina ny mandrakizay. Izao no voalaza ny soratra masina ao amin'ny mpitoroteny toko 7 dia ny andininy 1:10. Andehanay izay no jerentsika voalohany mpitoroteny toko 7 dia ny andininy 1:10 dia izao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Kristy manao hoe ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoany avy ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ry namana na ianao izany izay manaraka amin'ny onjam-peo na ianao izay manana tombotsoa moa hoe mahita ny sary amin'ny pejy Facebook na amin'ny YouTube, isika tsirairay avy izay antefana izao resaka hoe mizotra ho amin'ny mandrakizay izao dia samy nantsoina avokoa satria kristianina isika dia nantsoina avokoa mba hiaina amin'ny fomba fijery miaina hoe mijery sy mibanjina ny mandrakizay. Ny fiavian'i Kristy dia tokony hoe lohahevitra anankiray izay tena mahafinaritra antsika manoloana ny masontsika, tokony hoe toe-javatra anankiray izay tena manome fifaliana ny fontsika izany hoe Kristy ho avy ary hitondra antsika ho amin'ny mandrakizay izany. Fantatsika manko fa ny fiavian'i Kristy no manahoana izay no lalana mitondra antsika raha hoe hizotra ho any amin'ny mandrakizay isika tsirairay avy dia tokony hoe mandrakariva mihitsy ny hoe fifaliana eo anatrehantsika ary amin'ny fotoana rehetra dia izany no ambetin-dresaka tao tsy andry tao fotoana anankiray izay tena ilay mampientanentana tahaka ny an'ny ankizy raha andeha hanao vakansa na andeha amin'ny toerana iray dia efa tsy andro tsony ireny fa hoe matory impiry sisa efa izany foana ny nofinofisina dia tokony ho tahaka izany mihitsy ny fiheverantsika, ny fomba fijerintsika, ny fiainantsika ny hoe hizotra ho any amin'ny mandrakizay isika. Dia izao rehefa namaky an'ilay tenin'Andriamanitra isika dia nahita fa nataon'Andriamanitra ho efa ao am-pon'ny olona ny mandrakizay dia atao-poko anie izany efa ao am-ponao, efa ao am-pon'ny olombelona. Hoy ny voalazan'ny mpitoroteny ilay nivakitsika teo raha ny tapany voalohany amin'ilay toko 7:1:10 dia Solomona milaza fa ny zavatra rehetra dia samy nataony fa nataony izy nataon'Andriamanitra ho mendrika amin'ny fotoany avy ary ahoana ilay voalazany toyany ary ny mandrakizay dia efa nataony ao am-pony. Ka ny antso aso ho anao sahady izany ao amin'ity herinandro izay iarahantsika midinika an'izany hoe mizotra ho amin'ny mandrakizay ity indrindra amin'ity andro voalohany androany ity dia ny hoe efa atao am-poko kay, efa nataon'Andriamanitra atao am-poko kay ny mandrakizay dia ny zavatra ao am-po izany zavatra hiainana, ny zavatra ao am-po izany zavatra hiainana am-pifaliana, ny zavatra ao am-po izany zavatra hoe tsy andro izany fa mampientanentana ka hiomanana dia izany tokoa no ataontsika eo amin'ny fiainantsika ka hoe rehefa miaina isika isan'andro isan'andro dia hanova ny fomba fijery mba ho fomba fijery mibanjina ny mandrakizay. Marina fa feno fahoriana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, marina fa hoe niditra teto amin'ity fiainana ity ny fahotana dia indro lasa nisy fahasimbana ny fiainan'ny zanak'olombelona fa izao Kristy
efa tonga efa maty teo amin'ny azo fijaliana mba hahafahantsika manana ny fiainana mandrakizay ary fantatritsika tsara zany fa isika amin'izao fotoana izao ny miandry ny fiavian'i Kristy izay nyresantsika fa io ny fotoana izay hahafahantsika ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo izao raha namorona toerana mba hiainan'ny olombelona dia nataony toerana tsara kanto, toerana misy natiora mahafinaritra, misy fianakaviana ary misy fiarahamonina dia tahaka izany ihany koa ny fiainana mandrakizay izay efa omanina satria hamerenany an'izay tsy nety teo aloha satria nitsimbain'ny fahotana ho amin'ny laoniny ho antsika tsirairay avy izay asaina mba hiainana izany fomba fijery hoe hizotra ho any amin'ny mandrakizay izany. Ka ny tena fikasan'Andriamanitra zany raha ho antsika olombelona ary fikasany ambony mihitsy dia ny ahitantsika hoe isika izay no ariany araka ny endriny dia olona izay mikatsaka ary olona mianatra ny fomba ahafahantsika miara-miaina sahady ary ny fanandramantsika dia hiaraka sahady amin'ny fiainan'Andriamanitra. Izany hoe isika izany dia tokony efa mianatra miaina ny fomba fiainan'ny lanitra, efa tokony hoe ny fiainantsika isan'andro dia tokony ho fiainana efa mifanaraka amin'ny fiainana avolenta satria isika hizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, satria isika hiaina ny fomba fijery mibanjina ny mandrakizay. Ka raha ohatra izany ny fiainantsika ety izao fiainana ohatry ny isan'andro dia azontsika heverina sahady fa ny hoe miaina nge ny hoe raha misakafotsika isan'andro ny hoe miasa na hoe mianoka amin'izay heverina ho fahasambarana ety na hoe mankafy ny zava-misy ety dia efa azo heverina ho valiny izay antso ataon'Andriamanitra amintsika ho amin'ny fiankohofana sy ny fanompoana azy ary ho amin'ny famalina ny fitiavany dia izy ilay Andriamanitra velona efa manomana n'izany mandrakizay izany ho antsika izany fiainantsika izany. Ka na dia hoe misy fisafidy fotoana ary ny fiainantsika amin'izao fotoana izao izay mampalahelo moa fa izany fahasahiranana eo amin'ny fiainana izany no indro to lasa mibahana amin'ny fiainantsika dia lasa tao ohatry ny votsitra eo ampelantanantsika izany ny fahatsapana ny fifaliany hoe fiainana efa manana fomba fijery fa hizotra ho any amin'ny mandrakizay dia na dia eo ary izany dia andeha isika hianatra, andeha isika manomboka amin'ity hariva ity hianatra hiainana izany hoe fomba fijery mibanjina ny mandrakizay. Olona manana fanantenana ao anaty ao fa misy mandrakizay miandry azy, olona manana fanantenana ao anaty ao fa ao aorianan'izao zavatra rehetrarehetra izao dia hisy fifaliana mandrakizay miandry azy satria Andriamanitra no efa nametraka ao am-pontsika ny mandrakizay dia andeha hiaina antsika isan'andro isan'andro izany. Raha ohatra hoe jerentsika ny amin'ny hoe Jesosy sy ny fiainana mandrakizay dia afaka miteny tsy ampisalasalana, afaka mirehareny amin'izany mihitsy tsika fa ny ivon'ny asa fanompoana izay nataon'i Jesosy anie dia no amin'ny mandrakizay ary ny ananako sy ny anananao ny mandrakizay ary hoe lesona tsara indrindra tokony ho raisitsika dia Jesosy raha tonga tetỳ an-tany tetỳ nanatanteraka an'izany iraka nampanaovina azy mba hanomanana mba hahafahantsika manana ny fiainana mandrakizay izany dia Jesosy anie nibanjina mandrakariva ny mandrakizay ary Jesosy raha nahatanteraka niraka nampanaovina azy dia satria teo amin'ny maso ny mandrakariva, tao an-tsainy ny mandrakariva, nobanjiny ny mandrakariva, tanjona izay ny tratrariny sy teo anoloan'ny masony ary nataony hoe zava-dehibe tamin'ny mandrakariva ny hoe mandrakizay. Ka Jesosy efa mampanantena antsika. Andalatsoratra masina efa haintsika loatra ny Jaona 4:10 andiny ny voalohany ka hatramin'ny 7 dia averintsika ho jerena indray izany amin'ity hariva ity satria teny mamerina sy mamelona ary manampy ny fanantenana izay efa ananantsika ary manoloana an'izany hoe isika antsoina mba hanana fomba fijery hiaina mihitsy ny fomba fijery mibanjina ny mandrakizay izany dia andao averina vakina. Jaona 4:10 dia ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny 7 ilay manao hoe ndao rahantsika manao isa 2 aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko va ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ho an'i Jesosy isika dia tokony hiaina
an'izany finoana izany. Zany mantsy ny nampianarina ny mpianany tamin'izany fotoana izany. Ary izany teny izany fantatritsika tsara fa tsy natao ho an'ny mpianatra rehetra fa ho antsika mpanaradian'i Kristy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ihany koa. Ka ny fanirian'i Kristy dia isika hiaina, raha tsy lazaina hoe tsy maintsy, fa hiaina an'izany finoana, an'izany fanantenana fa Kristy efa manomana toerana ny amin'ny mandrakizay. Ary ho avy indray akantsika te handao izany ny mpanjinina. Handao izany no atao an-tsaina mandrakariva. Ka ny antson'ny Kristy amintsika arak'izay nolazainy tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany ihany koa dia isika dia tokony hiaro ny fontsika amin'ny fahakiviana sy amin'ny fiemorana satria efa manana ny mandrakizay ho tanjona, ho ao ambadika izao rehetrarehetra hiainantsika na manahoana na manahoana amin'izao fotoana misy antsika izao. Ka na dia hisy ary izany ny zavatsarotra fantatry Kristy anefa ireo mpianatra ireo tsy maintsy hiaina fijaliana dia na dia sarotra koa ary ny zavatra lalovantsika dia andeha izao no atao ao an-tsaina, andeha izao no atao be ao am-posiantsika ao mba hampitombo ny fanantenantsika hoe tsy maintsy ho avy ny fanasitranana ary tsy maintsy ho avy ny famonjena satria Kristy no efa mampanantena ny mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Tamin'izany fotoana izany moa dia tamin'ny fomba mahagaga no nahatonga ny mpianatra ho lasa latsaka tao an-tsainy zareo ary nanana fomba fijery ny fiainany zareo dia tena hoe mibanjina ny mandrakizay zareo. Fa isika ihany koa tahaka ny mpianatra ihany, mpanaradian'i Kristy, afaka miaina an'izany finoana sy fanantenana izany koa isika. Ka na dia efa sarotra ary ny fiainana dia ny fahafantarana, ny fanantenana fa misy mandrakizay aorianao ary ny fahatsapana sy ny faharesen-dahatra sy ny fanaovana an'izany ho ambetiny resaka ho mameno ny fosiny saintsika fa isika dia mizotra ho any amin'ny mandrakizay dia fanantenana ao anatintsika fa tsy hitanondrika amin'ity fiainan'ity isika. Ny teny fikasana mantsy izay nataon'i Kristy araka izany dia tsy ho an'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany ihany fa mbola manan-kery, voamaika ary manan-kery kokoa amin'izao fotoana, amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao. Mbola natao ho anao mihitsy, ho an'ny ankonana tsirairay avy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Izany teny fikasana avy amin'Andriamanitra, izany teny fampanantenana nomen'i Kristy fa ho avy indray izy ary efa manomana mandrakizay izany satria raha nolazain'ny soratra masina anie dia maika fa tena efa antonitra kokoa noho ny tamin'ny fotoana izay mbola vao ninoantsika ary ny fiavian'i Kristy ka andeha isika tsy ho variana amin'izay zava-misy ety. Andeha tsy hitaredretra intsony, andeha tsy olona hoe tsy manana an'izany fisainana hoe ho any amin'ny mandrakizay ka variana amin'izay zava-misy amin'izao fiainana izao izany fa izany foana andeha no hamenoana ny fosiny saintsika satria ho any amin'ny mandrakizay isika. Dia izao eo am-piandrasana ny mandrakizay dia andeha isika hiaina amin'ny fifaliana satria efa nataon'Andriamanitra ao am-pontsika ny mandrakizay. Isika izany tsy andeha olona hoe satria izaho any amin'ny mandrakizay tia ferinaina be hafa andeha ho any hoe fefeheziko be ny zavatra rehetra na avelako ny fiainana angeza be satria izaho any amin'ny mandrakizay. Fa efa nataon'Andriamanitra ao am-pontsika ny mandrakizay. Kristy no efa manome ny teny fikasana fa manomana ny mandrakizay ho antsika ary ho avy indray akantsika ho any amin'izay toerana, any amin'ilay mandrakizay omaniny dia andeha hiaina an'izany ampifaliana isika. Misy manoratra anankiray i Lewis dia nilaza fa hoe ny Andriamanitsika izay any an-danitra dia nanomana efitrano fivahinianana mahafinaritra ho antsika mandritra ny dia izay ataontsika. Dia izao no teniny hoe kanefa tandremany fatratra ny tsy andraisantsika azy ireny ho toy ny tokantranontsika mandrakizay. Azonao ve ilay tiana resahana ao anatin'izay teny Lewis izay? I Lewis izany dia manohatra an'ireo fotoana hiainantsika ety amin'ny diantsika ho any amin'ny mandrakizay ho tahaka ny fiainana izay mahafinaritra. Dia tandremana fatratra nefa hoy izy sao dia variana amin'ireny isika dia lasa tsy mahatsiaro hoe ny mandrakizay dia miandry antsika ao aorianao. Ka izao ilay tiana resahana ry hava malala hoe miresaka amintsika hoe andeha tsy ferinaina raha miandry ny mandrakizay fa ny fiainana ny fomba fijery hoe mibanjina ny mandrakizay dia fiainana efa faly manana fifaliana satria feno fanantenana dia andeha ireny fifaliana eo amin'ny fiainantsika ireny nefa tsy avelantsika ho
lasa mahavariana antsika, tsy avelantsika ho lasa heverintsika hoe indray ny tokantranontsika mandrakizay fa zao hoe mpivahiny ihany isika ety. Iaina amin'ny fifaliana isika eo amin'ny fiandrasana mandrakizay satria manana fanantenana hoe ao aorianan'izao rehetrarehetra izao dia fiainana mandrakizay, kanefa tsy ho avelantsika ireny no aka ny toerana ny fanantenantsika ny mandrakizay fa sady miaina mpifaliana isika ankehitriny no miaina ny fiandrasantsika ampanantenana, ampinoana feno ny mandrakizay izay efa omanin'Andriamanitra ho antsika. Ny fiainantsika ety mantsy mety manome fahasambarana ary asaina mihitsy isika mba ankafizy izay zavatra misy ety fa tsy hoe ho avy ny mandrakizay dia hajanona daholo ny tetikasa rehetra na hoe ho avy ny mandrakizay dia tsy hanao izay zavatra tokony hahasambatra sy hahafaly ny fianakaviana isika fa ny zavatra ety tsy ampy fahafenony, tsy ampy atsika ny fifaliana omeniny ety fa mandalo ihany fa le fiainana mandrakizay efa omanin'Andriamanitra no mahasambatra atsika dia izay ny antso atao amintsika amin'ity hariva ity. Raha fehezina zany izany resaka izany ry namako hoe miantso atsika mba hiaina amin'ny fomba fijery mibanjina ny mandrakizay dia hoe andeha isika sady hiaina amin'ny mpifaliana ny fiainantsika amin'izao fotoana izao fa ampibanjinana mandrakariva ny mandrakizay, tsy hoe hidonaka fotsiny na hitorevaka fotsiny fa efa miandry ny mandrakizay fa hiaina ny fiainantsika andavanandro ihany isika, hanao ny fiainantsika araka ny tokony ho izy ihany isika satria manana fanantenana fa efa ao am-po, manana fanantenana fa efa ao ambadika izao rehetra izao ny mandrakizay kanefa tsy avelantsika havarianantsika ka hitanantsika ety izay zava-misy amin'ny fiainantsika fa mpivahiny ihany mantsika ety fa mizotra ho amin'ny mandrakizay dia izao no antso hoe andeha hiaina tahaka ny hoe androany izany sisa. Raha androany sisa ny andro hoe hiainanao, alaivo sary an-tsaina hoe 420 ora sisa dia inavy no enjehanao atao dia inavy no tsy ho ataonao intsony fa ataovy tahaka ny hoe efa fotoana kely sisa, efa rapitso ny ho any amin'ny mandrakizay, ataovy ampifaliana ny fiainana kanefa aza variana amin'izay zavatra ety fa ny mandrakizay no banjino hiaino isan'andro isan'andro dia ankafy ireo fotoana mamy ety isika fa kosa isaina hibanjina anantena ary hiomana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary amin'ny fotoana rehetra amin'ny toe-javatra rehetra ary n'aiza isy ianao, ninona manoloana anao, ny antso ho aso anao amin'ity androany ity dia hoe andeha hiaina hibanjina ny mandrakizay, ho feno fanantenana, hitsiky ary hiaina ampifaliana satria mizotra ho amin'ny mandrakizay. Mba irinao ve izany hoe sady miandry no miaina satria manantena fiainana mandrakizay? Irinao amin'ity hariva ity ny anana fifaliana tanteraka ao am-ponao fa nasarotra ary izay hiainana dia ny mandrakizay no ambadika izao rehetra izao dia izany no finoana sy fanantenana mandrisika anao handroso amin'ny zavatra rehetra amin'izao fiainana izao. Irinao ve ny hiaina fomba fijery mibanjina ny mandrakizay manomboka izao? Andao entina mbavaka, andao hoentina eo amin'Andriamanitra mba izy no ampitoetra atsika ao amin'ny finoana, amin'ny fanantenana ary hiaina ampifaliana ka ho tonga amin'ny fandresena dia mizotra dia ho tojo-tsoa amin'ny mandrakizay. Andeha hiaraka hivavaka mba hitondra an'izany amin'Andriamanitra sasy ianao. Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay satria efa nataonao anty amponay ny mandrakizay. Misaotra anao izahay satria manana fanantenana ary mitombo indray ny finoanay ankehitriny ny amin'ny mandrakizay. Fa nirinay ny hiaina ampifaliana eo am-piandrasana an'izany kanefa arovy izay Andriamanitra tsy ho variana amin'izay mety ho fifaliana ety amin'ny fiainana mandalo ety fa mba hiomana ary hibanjina mandrakariva ny mandrakizay izahay ka ny fomba fisainanay, ny fomba fijerinay, ny fiatrehanay ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay dia mibanjina ny mandrakizay. Mitahiny ankonana tsirairay avy ary tehirizo amin'izany finoana sy fanantenana ny mandrakizay izany ny ankonana tsirairay avy. Misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy ilay tianay, ilay nanolotra ny ainy mba hanananay an'izany fiainana mandrakizay izany no hanaovanay ny vavaka. Amen.
dia izay aloha ny fiarahantsika amin'n'ity andro voalohany ity manome fotoananao amin'ny raha mpisy indray satria dia jery loha hevitra manokana mihitsy indray ny amin'izany hoe mizotra ho amin'ny mandrakizay izany isika ary manasanao moa ao anatin'ny herinandro manontolo mba tsy hanapaka satria fitahiana manokana nomen'Andriamanitra ny tsirairay avy ao anatin'izany mametraka ny mandra-pioana mandra-piresaka ary ho amin'ny raha mpisy indray